amin'ny fifanina lehibe indray lasana bambalala ny anao tsika amin'izao fotoana anio izao a falibenay tena ko miarabanao eto androany ao anatin'ity fandarantsika vavaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandaran'andramika izao a ny aki radio a mpikavana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe zay maresy isan'andro miaraka aminay manototosana zao fandarana zao ka dana tompony ao amintsika rehetrarehetra de tonga soatsika tsirairay avy a ary miarabanao manokana raha androany nova miaraka aminay eto a de teny aminao hoe marety anao hatramin'ny farany a tsika sendrasendra natongavanao teto a fa tena resy lahatra fa misy raha ilan'ny tompo anao ka de mareta hatramin'ny farany a mazao toerana tsara iaraka tsika amin'ny adiny ray sasany androany mety maherikely satria androany moa tsika talata de misy ny fitondrantsika misy ny fifampitondrantsika ambavaka androany a ka zao sady de efa miteny anao hoe efa misokatra ny messenger ko a raha do akiradio de fasanao ny fangataham-bavaka fa tsy any amin'ny message ny page a tsy any amin'ny mampionina tsy any amin'ny fity fa ato amin'ny raha do akiradio ato amin'ny compte zany no andefasatsika ny fangataham-bavaka manjary lasa tsy voavaky raha vao tsy ato ny alefanareo le izy de zany hoe mihoatra kely ny adiny sasany hoe ngamba zany ny fandarantsika satria ho avy eto mampionina amin'ny tapany faharoa hitondram-bavaka miarabantsika rehetrarehetra rahalahy Jonatana tonga niditra teto voalohany a de tena fahasoavan'Andriamanitra ny eo aminao rahalahy Jonatana de zay rehetra iriny ny fonao tsy angatahanao kory ane de ho tanterahan'Andriamanitra aminao a zany mitsotra azonao tamin'ity androany ity mbola tsy miantso kory ianao de Andriamanitra efa mary anao sady amin'ny zavatra zay mety tsy takatry ny sainao kory ho ataony a de mahereza rahalahy Jonatana niditra faharoany a rahavavy Marizô tany tompo rahalahy Tojo Mikael mbola andalana avy aty Frantsa de ho an'ny Allemagne nanatrika ny Pasika Eliana Miarniaina Sandola Artizanay Erika Raka Niana Mainso Ando Andry Erika Raka Rolianisa Koda Leoni Mamsirandry izay tonga taty koa tamin'ny Pasika nafinaritra Rodine Marie Razana Monika Angela Io Sandola Nirina Soameva tonga soa Geneviève Andriamananjara tonga soa ihany koa Verselina ao ihany koa Angela Io tahiny tompo mampionina Siri Kadaka Bert Sava Koda Leoni Rantarina Marie Charline Zamina Kamaradin'i Jesosy Azasika Patitsi ao koa Angela Io Erika Nirina Rodriguez Valray Ertovo makasitraka indrindra tamin'ny fatongavana Zamina Andrina Suzella avy lavitra fa tonga ihany koa tamin'ny Pasika ko Daniela Gigi Carla Angela Io Fity tahiny Jesosy koa i Soameva tonga koa Jonatana Ravavina Ranabavy Tina Rakoto Arzaka Felana Rakoto Yaniry Fahazavana Felana Rakoto teneniko indroa intelo zay ngamba tonga soa daholo tsika rehetrarehetra faly ary mirary anareo a aharitra hatramin'ny farany faly be mahita anareo a tonga maharita hatramin'ny farany andao ary tsika milohan'ny zavatra rehetra aloha hivavaka isika ametraka ny fotoana eo am-pilatanan'Andriamanitra isika dia ampandrosotsika ny anabavisika Rodine Maria afa-tsy Koweït izy no hitondratsika ao anatin'ny vavaka fanombohana ko de metsika zavatra ny ary ny fitenena de aveo tsika anohy ny fandarana ihany Sandola Nirina Lantony Nirina Melissa Madasava bonsoir ianao dia zay ngamba mbola tsy voarabako teo avy hatrany ary de vavakantsika mamany Jenika tonga soa mamany Jenika androany zany vohitako teto ay tompo daholo ndao ary vavakaritsika ametraka ny fotoana eo am-pilatanan'Andriamanitra Ranabavy Rodine anao ny fitenenana mbola faly miarahaba ny pasteur ny tenako
ary faly koa miarahaba ho antsika tsirairay avy mpanaraka izao fandahana vafoka femin'izao mbola hiara hivavaka atsika faly misaotra mitery mankalaza ny anaranao zahay Andriamanitra misaotra anao zahay noho fitantananao sy fiarovanao nandritra ny andro izay niainana fa mbola velomena amin'izao izao misaotra anao mitantanana narivanao izay nandritra ny tontolo andro iny ka mbola tafahoana amin'ity fandaharana vafoka femin'izao misaotra betsaka koa amin'izany fitiavana lehibe izany ankehitriny zahay dia manolotra ny tenanay eo anatrehanao mety misy zavatra izay tsy afaka ny sitraponao natao netiko dia mangataka famelan-keloko famindram-po avy aminao izany ka reso zahay Jesosy manolotra ny fonay sy ny fanahinay mba tena hankasitranao izany ndrito zahay Jesosy malala satria amin'ny fahasoavana nomenao anay hitory ny hafatray reto mpanomponay reto mangataka ny fanana masina aritsaha aminay tsirairay avy mangataka ny fanana masina aritsaha amin'ny teny izay afafeto mba ho tanteraka sy lavoravo izany teny izay entiny mpanomponay izany satria izay teny izay hitondra anay amin'ny fiainana mandrakizay izany satria araka ny teninao Andriamanitra ho any Efesianina 4:5 izay miteny hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Halleluia. Ankehitriny Jesosy izay teny izay hafafa eto Andriamanitra engany tsy ho verimaina amin'ny tsirairay avy izany ary reto mpanomponao izay hiainy izany hafitra izany mangataka ny fanana masina ampidio ao am-pony tsirairay avy mba tena tsy ho verimaina tokoa izany teny izay hafafeto izany mba tena hazahoana famonjena eo avy aminao mba tena hazahoana fiainana mandrakizay eo avy aminao Jesosy malala satria araka ny teninao hoe meko ana ny fanalahidy ny lanitra irinay koa Jesosy hanana izany fanalahidy avy aminao izany mba hanana ny fiainam-baovao eo aminao ary reto koa Jesosy ny mpanomponao pasteur izay melabelitra teny izany mangataka ny fanana masina aritsaha eto mba ho tanteraka sy lavoravo izay teny izany mba haizany sitrapona bebe koa raha tsy mahalala izany sitrapona zahay dia tsy ahita izany fiainana mandrakizay izany aritsaha eto Jesosy ny fanana masina ho tanteraka izany teny izany ary reto ny mpanomponao izay hivafoka ho an'ny firenena engany eto mpoako ho tanteraka sy lavoravo izay vafoka izay ata eto asamita izany firenenanay mba ahefany izy re hanetry tena hanompo anao sy hanaradianao ary ny fitaovana rehetra izay entiny eto sy ny connexion raha koa fifanana masina mba handeha tsara tsy ho isy hanakantsakana ny asan'ny satana sy ny devoly tsy tahaka ny diranay eto no hovoahanay eto fa ahery hatanjaka hahazo fanasitranana raha misy kivikivy reradreraka tena hahazo hery avy aminao apetraka eo am-pelantanana izao vafoka izao mino azy Jesosy eo fa ety ny fanatrehanao. Alleluia. Amen. Alléluia. Mankasitraka indrindra andranabavitsika Rodine tao anatin'ilay vavaka matsiro fanombohana teo dia Jesosy manakaripasoavana ne amaly fitianao ranabavy Rodine dia misaotra indrindra tamin'ny anjara izay vitanao teto androany tamin'ny vavaka matsiro dia Jesosy amaly fitianao dia tongava amin'ny ambony indrindra. Andao ary tsika aloha eno famitinana indray tsika aloha na vita famitinana indray fity andao ary tsika aloha ary hanao eno famitinana dia aorian'izay tsika eno hira dia hitsy avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra olona vaovao be mihitsy ny hitondra tenin'Andriamanitra androany izy ary mety mahay mitsatoka an'izany zay izy vao hitory teny eto dia zay mahay mitsatoka an'izay dia ho tahian'Andriamanitra ane olona efa hitanao eto foana ny anarany tao anatin'ny volana maromaro zay volana vitsivitsy androany izy nitory teny voalohany eto ao anatin'ny famitinana sy ny hira zay mahavita mitsatoka an'izay dia ho tahian'ny tompo. Halleluia. Ndao ary fity.
de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du sabbat 16 avril 2022 qui nous a été partagé par pasteur Jade. Le verset que nous allons lire se trouve dans Luc chapitre 23 versets 8 à 12. Luc chapitre 23 versets 8 à 12. Au nom de Jésus. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et, après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Amen. Donc, ici Hérode, il était très heureux parce qu'il allait enfin rencontrer Jésus. Parce qu'Hérode, il ne l'a jamais vu avant. Avant ça, il ne faisait qu'entendre parler de lui. Il entendait des gens raconter tout ce que Jésus il a accompli. Il entendait les gens dire « Oh, Jésus il a fait un miracle encore !»« Oh, Jésus il a ressuscité un mort !» etc. Et donc Hérode, il voulait le voir. Pas pour le recevoir comme Seigneur et Sauveur, mais pour le voir faire des miracles. Pareil pour certaines personnes. Ils ne cherchent pas Jésus pour lui donner leur vie, mais juste pour voir des miracles, des choses incroyables seulement. Donc c'est pour ça qu'ils vont aller chercher des pasteurs qui ont des belles voitures, qui marchent sur des tapis rouges, etc. Et donc voilà, ils cherchent des pasteurs qui font des choses incroyables. Et il y a des pasteurs qui disent à des gens « Toi, tu t'appelles Jacqueline ?»« Oui, c'est vrai, pasteur, waouh !» Et ensuite, il dit « Toi, avant, tu étais voleur. »« Oh, c'est vrai, pasteur, oh !» Et puis ensuite, il dit « Toi, tu es la femme de Jean-Paul. »« Oui, c'est vrai, pasteur. » Et en fait, ce genre de choses, ce n'est pas grand-chose. Hérode, lui, il s'attendait à voir un Jésus qui allait faire des choses impressionnantes devant lui. Mais toi, quand tu cherches Jésus, ne cherche pas juste les miracles, mais reçois-le dans ton cœur. Jésus, il sait faire des miracles. Au verset 12, on lit au nom de Jésus, « Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. » Donc là, Jésus, il a fait un miracle. Hérode et Pilate, avant, ils se disputaient, c'était des ennemis. Mais Jésus, il a touché le cœur de Hérode et maintenant ils s'aiment. Comme Ésaü et Jacob. Au début, Ésaü, il ne voulait que une chose, tuer Jacob. Et donc il avait que ça en tête, tuer Jacob, tuer Jacob. Mais après, Jacob, il a fait une veillée de prière, il a prié Dieu. Et donc après, Ésaü, au lieu d'aller courir pour tuer Jacob, il a couru pour aller l'embrasser. Alléluia. Donc Jésus, il sait faire des miracles. Donc là, quand Hérode il a rencontré Jésus, il lui a posé plein de questions, il lui a demandé de faire des miracles. Mais Jésus, il n'a pas parlé. Ce n'était plus le moment pour lui de parler en fait à ce moment-là. Toi, tant que Jésus peut encore parler, profites-en parce que Jésus qui ne parle pas, c'est très mauvais. Jésus, il peut encore t'écouter aujourd'hui et il peut encore te répondre. Mais un jour viendra, Jésus ne parlera plus. Donc parle-lui tant qu'il peut encore te répondre. Donc là, Jésus, il n'a pas parlé, mais même s'il ne parle pas, il a fait un miracle au verset 12. Donc si Jésus ne te dit pas grand-chose, même s'il ne te dit pas grand-chose, n'aie pas peur, parce qu'il y a des choses qui se passent là où on ne voit pas. Il y a des choses qui se passent là où on n'entend pas. Il y a des miracles qui s'accomplissent, mais dans le silence. Sur cette émission, il y a des miracles qui opèrent silencieusement. Notre émission, elle est uniquement en ligne, mais il y a des gens qui écoutent et ils sont guéris. Il n'y a même pas d'imposition des mains, il n'y a même pas de vraies rencontres, mais ils guérissent rien qu'en écoutant l'émission. Que Jésus travaille dans ta vie, dans le silence, que Jésus te guérisse, qu'il touche ton argent, qu'il fasse grandir ton argent. On a fait la Pâque, et après cette Pâque, tu verras des choses changer dans ta vie. Si tu as observé la Pâque, tu verras des choses s'accomplir dans ta vie. Ta famille sera touchée et tu seras aimé de ta famille. Tu seras aimé de ton patron. Amen. Alléluia. Parce que Jésus aura touché son cœur à ton patron dans le silence. Nous tous qui avons célébré la Pâque, que Jésus accomplisse de grandes choses dans nos vies, silencieusement. Alléluia. Voilà pour le résumé en français
du sermon du sabbat 16 avril 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Isarantsika an'Andriamanitra ny famotinana izay nentiny fity mankasitraka indrindra fity dia tahiny Jesosy ianao tombositra mitombo fahasoavana dia ny tanan'Andriamanitra ane hikarakara anao hatrany hatrany amin'izay rehetra alehanao mahereza hatrany hatrany dia atao foana ny asan'Andriamanitra fa izany no hitahin'Andriamanitra ny fiainantsika. Halleluja. Nafinaritra amin'ny Pasika. Halleluja. Izaho izy nanatrika Pasika teto ankoatran'izay tonga taty aminay nafinaritra ny nafinaritra be ny fiarahana taty. Angamba izay olona teo amin'ny ataoko hoe teo amin'ny 30 latsaka teo angamba ny ankizy tonga. Tena nafinaritra ny fiarahana ry havana. Tena feno ny fifaliana. Andranomaso mihitsy no nionana tamin'ny tonga taty satria ela be mihitsy ny vao nisy ny fankahita. Ary tena hoe mamy ny 3 andro, 2 andro sy tapany teo iarahana, tena nahakasika ny fo. Ary ampirahalaina tanteraka no niarahana teto. Ny sasany moa tonga ny lakamisy dia efa tonga, ny sasany tonga ny zoma, nisy ny tonga ny zoma atoandro, zoma hariva, ny zoma alina be. Fa ny zava-dehibe dia ny fahatongavana sy ny fiarahana. Halleluja. Ary tena nafinaritra ny fiarahana satria nareo mena sary kely mihitsy ahitanareo an'izany. Ohatrany ahoana izany fiarahana mahafinaritra. Misy sary mbola tsy hitanareo teny amin'ny Facebook teny alohan'ny hidirantsika amin'ny hira sy ny toriteny. Zao ny reny zao Ranabavy sy Ranabavy Lovely, Ranabavy sy Lovely sy Erika. Ireo mitendry gitara miaraka amin'ny Rahalahy Jonathan eo tokotany. Efa ny zoma après-midi angamba izany na ny sabata. Ao ny fitendrena gitara. Ranabavy Tody, Erika, Lovely. Tojo moa zany dia tsy maintsy misy sary mitojo foana ao. Mahafinaritra. Miaraka amin'ny fitonotonoana. Izany ny zanak'Erika. Ny tolona fean'akoho. Izao Ranabavy mikorisa amin'ny fikorisana. Mahafinaritra ny fiarahana. Faly Raheritovo izay tena nandray anjara mavitrika tamin'ny fitonotonona ny akoho sy ny trondro sy ny karazany. Io Ranabavy Soameva. Halleluja. Mahafinaritra tena ampirahalahiana tanteraka. Ranabavy Lovely sy Ranabavy Soameva tazona voninkazo. Halleluja. Dia teo tokotany ny lahady maraina efa andeha hody izany vehivavy moa dia tsy maintsy mahisy voninkazo kely foana rehefa maka sary nareo ary ohatr'izy mirabavy foana. Efa te hatory eny ambony train amin'izay. Efa resy tory Ranabavy tahaka izany ny
fiarana afinaritra lapetsaka moa ny sary fa reny aloha ny sary teo isaoran'Andriamanitra ny fataterahan'ny fotoana tena mamy ary irarina mba ho avy daholo indray isika rehetrarehetra. Ny fetintsika manaraka dia amin'ny Pentecoste, alléluia. Ny fetintsika manaraka, fiarahantsika manaraka dia amin'ny Pentecoste, irarina mba ho afaka daholo ianareo, alléluia. Dia nisy telo lahy koa tao nanisy voninkazo, mbola alefa hoe sarin'ny telo lahy nanisy voninkazo. Iza manana le sarin'ny telo lahy nanisy voninkazo reny alefa tsika eo rehefa avy eo alefa saimpe amiko le sarin'ny telo mirahalahy naka sary tamin'ny voninkazo fa melohan'izay aloha andalo antsika naraka hira idirantsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra, alléluia. Ity hira ity moa dia vokatry ny fiarahana tamin'ny alakamisy alina, alakamisy hariva tato tokantranonay rehefa tonga taty ranabavy Suzelle, Rahalatojo, Ranampaviana, Rahalahy Jonatana dia mba nirahira takariva tato tokantrano zay. Zany ny raha hoarahantsika eto androany rehefa haitsika vao ny anarantsika voaingana ary tompo avy indrindro aza kosehina ny anarako dia ary ataontsika izany iry zany ho voninahitr'Andriamanitra. Father.
Alléluia. Saotra an'Andriamanitra tena any niratsika angatahantsika amin'Andriamanitra mba tsy ngatao isan'andro hoe Jesosy nandray tsy mendrika anao fa aitsio Alléluia. Fa ny tena faniriko dia zao aza kosehana ny anarako Jesosy. Alléluia. Ngatao amin'Andriamanitra zany fa ny anarantsika efa voasoratra any. Efa voasoratra any ny anarantsika. Andao ataontsika tsy avoakosika an'izany amin'ny alalan'ny fahotantsika, amin'ny alalan'ny fisitahantsika sy ny fialantsika amin'Andriamanitra ry havana malala. Dia misaotra anareo mankasitraka anareo amin'ny fankafizanareo ny hira, dia ho ataontsika matetika ny hira iny fa hira mahafinaritra tokoa ny atsiarovana ny fotoana ny arahana nompo an'Andriamanitra teny anivon'ny fiangonana izany hira izany dia mahafinaritra. Eny ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika. Iza nareo mahafantatra iza ny toriteny eto androany? Tsisy ny teny nareo vavy Geneviève zao nahita hoe tsy tadidiko ilay soratany teo rahalahy Nicomanina hozy izy. Dia ny sasany teny hoe Marina, dia ny sasany teny hoe iza? Ny sasany teny hoe Marina daholo, Kodanela. Izy teny hoe Kodanela. Izy ny teny ny aina fa tsy voavako. Tiana Rakotoary Zaka, ka Tiana Rakotoary Zaka nefa nitoriteny teto Tiana Rakotoary Zaka fa nitoriteny teto. Marina daholo ny tenen'ny olona. Marina ndray teny hoe Nicomanina. Izy teny hoe Jonathan. Bertin iza zany, Bertin Kodaleoni. Marina ny aina hoy. Ndao jerisika izy nitoriteny eto androany dia meno finaritra ary tsika rehetrarehetra fa dia hitsy amintsika hitoriteny eto ary izy dia ampahirizitsika izy rehefa avy eo satria fotoana voalohany mba hitoriany teny eto amintsika eto vao tsy ela izy ny vita batisa dia nitondra antsika amin'izay izy ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Koa dia meno finaritra daholo ary tsika rehetrarehetra. Vavy izy ity fa tsy lehilahy, vavy izy ko lehilahy eto amintsika tsy mba misy lehilahy fa tsy tsika vitsikely reo eto. Ndao ary meno finaritra isika rehetrarehetra. Ranabavy Marina Tiana anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy, pastera mianakavy sy isika rehetra mandray anjara eto. Teny masina hoentiko androany dia ny Salamo 1:10. Salamo 51:11 izay vakiana hoe aza manary ahy hiala eo anatrehanareo ary aza manaisitra ny fanahina masina amiko. Ny soramandry dia ny hoe fifonany manakeloka mba hahafahany elony sy hodian'ny fifaliana amin'Andriamanitra. Isika kristianina dia mila miantso ny fanahy masina, mitahiry ny fanahy masina ary mikolokolo ny fanahy masina amintsika. Ilaina tokoa ny fanahy masina satria herin'Andriamanitra miasa amintsika. Manoro lalina antsika ny fanahy masina ahafahana mibanjina dia ety an-tany ny fiainana mandrakizay. Izany tokoa mantsy no voalaza ao amin'ny asa voalohany 9:9. Asa 1:8. Fa ahazo hery ianareo rehefa hilatsa ny fanahy masina ka mivavolombelona anambara ahy eto Jerosalema sy eran'ny Jodea mba ny Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Azahoana hery no izany no fanahy masina, hery izay ampiasaina afaka ampiasaintsika na eo amin'ny fiainana isan'andro na amin'ny mampitory antsika. Ary amafisin'ny Galatiana 5:2-7 ka hatramin'ny 7:20. Galatiana 5:22-23. Fa ny vokatry ny fanahy masina kosa dia fitiavana, fifaliana,
fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fanohanam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Noho izany, anjarantsika kristiana mikolokolo, mitahiry, mitady ny fanahy masina isan'andro eo amintsika ary manao izay tsy mampalahelo io fanahy masina io ary indrindra manao izay tsy hampiala azy eo amintsika. Izany ny rehetra izany no tokony hitahirizantsika ny fanahy masina ao amintsika mandrakariva. Tsy misy nenina vitantsika mihitsy mantsy raha toa ka tsisy fanahy masina manodidina antsika, raha toa ka tsisy fanahy masina ao amintsika. Ny fanahy masina no mitarika antsika, manorolanana antsika, mahatonga antsika hiasa satria izy no manome hery antsika. Ny fanahy masina ihany koa dia mahatonga antsika ho kristianina mandrakariva ka tokony ho tandrovantsika amin'ny fanajana ny didin'Andriamanitra rehetra. Ka manomboka izao dia tandroy ny fanahy masina miaraka amintsika mandrakizay. Amen. Alleluia. Isaorantsika Andriamanitra, isaorantsika ranabavitsika, marina ty anahy. Any Kanada moa misy azy, alleluia. Dia misaotra azy tsika tamin'izany tenin'Andriamanitra foy fa mino fa sika rehetra samy natsapa hoe mafonja ary voalaza ny zavatra tokony ho lazaina. Dia isaorantsika azy izany ary mampaherezintsika izy alleluia. Fa tsy mora ny manao toriteny ohatr'izany sao zany hoe toriteny foikely zany tsy mora ny manomana an'izany. Ary izaho manokana rehefa ilay izy dia misaotra azy satria mety le izy, alleluia. Ao na fahitanareo azy tsy mba hitanareo babety, tsy lava resaka izy fa tena ny tokony ho lazaina no nolazainy. Ary isaorantsika n'Andriamanitra dia Andriamanitra manankirepasaony hampitombo ny fahasoavany aminao isan'andro ranabavy marina ty anahy. Mahafinaritra be satria vao aingana no nahitana anao teto, tsy dia mbola voaela fa izy moa ny anarany taloha tadidinareo talohan'ny nahamarina ty anazy dia izy ilay anarana nalaza teto hitantsika teto tamin'ny voalohany. Izy natadidiny anarany tsika tamin'izy vao nanomboka niditra niaraka tamintsika teto, izy natadidy an'izay. Ka dia mahery ianao tongava amin'ny ambony indrindra dia efa ao anaty listiny mpitoroteny eto ianao dia afaka ray volana mahery andray ianao no miverina manao eto. Io ny anarany nampalaza azy voalohany fantatsika teo Zanahary ambony Valery efa novainy hoe marina ty anahy. Ka hitanao ianao io mijery io koa afaka ho tonga ohatr'izany koa ianao hoe lasa mpitoroteny. Ity fandarantsika ity mantsy dia izay mba anisan'ny mampiavaka kely azy koa, hanomezana anareo sehatra hahafahanareo mandroso amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Ary isaonareo rehetra izay voatendry ny amin'ny fahatokiana izay apetrakareo amin'ny asan'Andriamanitra. Ka dia mankasitraka ianareo mpijery ireo koa afaka mandray anjara eto ange atombokareo amin'ny vavaka fanombohana aloha dia mahafinaritra dia mandroso amin'ny asan'Andriamanitra ianareo. Saotra ranabavy marina ty anahy dia tahiny Jesosy ianao mankasitraka indrindra. Ny teny izay avy moa dia amin'ny Salama 1:5 izay manao hoe aza manary ahy eo anatrehanao ary aza manaisotra ny fanahinao ato amiko. Aza manaisotra ny fanahinao ato amiko. Tahotra be tao anatin'ny Davida izany teny izany ravana malala. Tamin'io fotoana io ny Salama 1:5 ho antsika izay tsy mahafantatra dia salamo raha vakitsika ny
ny soramandry de fifonany manan-keloka mba hahafahan'ny elony sy odian'ny fifaliany amin'Andriamanitra. Ny fahotana ataotsika de tsy mampisy fifaliana atsika na oviana na oviana. Riavana malala mahatonga alahelo eo amintsika satria mahatonga ampisarana amintsika eo amin'Andriamanitra. Zany hoe mahatonga atsika tsy samanoty tsy manam-pifaliana ao amin'Andriamanitra tsika raha vao mahotaka Davida teto avy nanota. Ny soramandry ho an'ny mpivetira salamy nataony Davida fonina tanam-paminany nakao aminy rehefa nakany Batseba izy. Avy nanoty Davida teto ry havana. Avy nangala badin'olona ary avy nampamono olona. Tena natahotra be mihitsy Davida teto. Tsy natahotra ny gadra akory satria izy ny mpanjaka, mpanjaka migadra. Tsy natahotra mpitsara, tsy natahotra polisy, tsy natahotra gendarme. Ry havako malalako. Tsy natahotra hoe tsy tian'ny olona tsony na tsy natahotra hoe andolamande na zavatra ohatr'izany. Fa zavatra anankiray natahorany Davida mafy de sao esorin'Andriamanitra aminy ny fanahiny. Zany ny zava-doza indrindra ao amin'ny fiainana. Hoe ny olona anankiray ny esorin'Andriamanitra tamin'ny fanahiny. Isika raha voalaza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Genesis 2:2. Any amin'ny Genesis 2:2 andiny fafito tsika de zao ny momba antsika revana ho anareo izay tsy mahalala. Ary vovotany no namoronana Jehovah Andriamanitra ny olona, vovotany. No fofon'ny fofonaina mahavelona avy tamin'ny vavorony de tonga olombelona. Inona hony? Vovotany. Vovotany nasiana fofonaina, nasiana fanahy de lasa ohatran'ny io ianao io, lasa ohatrantsika rehetrarehetra eto. Zany hoe raha vao miala zany le fofonaina, miala le fofonain'Andriamanitra, miala le fanahin'Andriamanitra de miverina ino tsika? Vovotany. Mbola velona ihany tsika fa vovotany fotsiny mandehandeha. Any hoe olona tsy makaiza, tsy misy ninona tsony, tsisy ninona tsony no momba antsika, tsisy raisina isika raha ny fanahin'Andriamanitra miala amintsika ry havako malala. Ary zany no nampatahotra ny Davida. Hozy Davida hoe Andriamanitra ô, aza manaly ialy eo anatrehanao, aza esorina eo anatrehanao aza kosehana ny anarako, ary aza manaisotra ny fanahino masina amiko. Halleloja. Misy lehilahy anankiray ato ny elan'ny fanahin'Andriamanitra, tsy anankiray fa maromaro, fa hijery anankiroa tsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra samy amin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko 9:40 andininy 4:40. Fa ny fanahin'i Jehovah efa niala tamin'ny Saoly, ary nisy fanaratsy avy amin'ny Jehovah nampatahotra azy. Ny elan'ny fanahin'Andriamanitra i Saoly. Io fanahy io tsy nisy andilo Saoly tamin'ny voalohany. Io fanahy mampatahotra io ny tao anatin'ny Saoly taloha na nafanahinany amin'ny boriky vavy izay very. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra rehefa voaositra i Saoly ry havana malala. Rehefa nosoran'Andriamanitra i Saoly any amin'ny Samuela voalohany toko 10 andininy 9 nanafatra Samuela nanao hoe ary ilatsaka aminao ny fanahin'i Jehovah de hiara aminany aminy ianao de ovaova olom-baovao.
amin'ny voalohantsika mbola fanahany tahotra ny tenatintsika, mbola fanahany fanahina, mbola tebotebo lava, orooro lava, fa mahatonga antsika matoky ohatr' zao, mahatonga antsika feno fifaliana ohatr' zao, dia ny latsahan'ny fanahan'Andriamanitra isika. Ny fanahan'Andriamanitra efa milatsaka amintsika dia tsy vovotany intsontsika fa olombelona ary olona mahery. I Samsona rehefa nilatsahan'ny fanahan'Andriamanitra any amin'ny pitsara toko 7:20 any, 9:1, dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahan'i Jehovah ary leleoana tanora samatsamahany toy ny fanasamahan'ny zanak'osy, nefa tsisy ninina teny an-tanany. Ny olona iray zany rehefa ilatsahan'ny fanahan'Andriamanitra dia mahavita zavatra tsy vitany taloha ary tsy vitany amin'ny maha-olombelona. Isika rehefa tsy mbola manan'Andriamanitra dia olona ordinaire kely eny, ordinaire. Fa rehefa misy fanahan'Andriamanitra to dia mivadika olona extraordinaire. Any tena olona tonga dia ianao ihany ny ianao fa lasa olona miavaka ianao, lasa olona mahitahita ianao, lasa olona mahatakataka zavatra ianao, lasa olona mahery ianao, lasa olona manam-pifaliana ary voainga antsika nisaka an'izany ny amin'ny hoe manana fanantenana, manana finoana, tsy mety kivy. Zavatra tsy sahanao taloha lasa sahanao amin'izay rehefa fanan'Andriamanitra miala eo aminao, no tonga eo aminao azafady. Ary natahotra Davida. Ndao Davida hiverina osa. Lehibe ny famindrapon'Andriamanitra ry havana, olona namono olona, olona nangalabadin'olona sy nampamono olona. No miangavy Andriamanitra azy esorina amiko ny fanahinao. Ahoana ianao nisalasala androany raha nisy fahotana vitanao? Ahoana ianao nisalasala androany? Tsy hangataka amin'Andriamanitra, Andriamanitra azy esorina amiko ny fanahinao. Azy esorina amiko ny fanahinao masina. Raha tsapanao nisy zavatra nampalahelo an'Andriamanitra nataonao. Raha tsapanao ry havako malalako, hoy izy ianao hoe nisy zavatra tsy nety nataoko teo anatrehan'Andriamanitra. Ny olana amin'ny olona ry havako malalako dia betsaka amin'ny olona no manana fisainana tahaka ny Jodasy rehefa avy nanotana anao tsy nety teo anatrehan'Andriamanitra. Ny tao anatin'ny sain'ny Jodasy dia teo dia zao: sandeha bebaka ve za, biby tsy hainy devoly. Jesosy hoe dia ianao hoe dia azo famelan-keloka fa ndana mamono tena. I Petera tsy ohatr'izany. I Petera nanao tsy nety teo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny dikan'ilay ranomason'i Petera nitomany mafy teny an-dalambe tsy nalala-menatra olona iny dia iny ny atao hoe ranomaso mpibebahana. Zany raha ny manoro hevitra anao ry havako. I Davida milohan'ny mahampamono olona sy mpangalabadin'olona azy dia mpanompon'Andriamanitra izy. Davida tsy hoe olona nisy devoly, hoe verina demoniaka dia nangalabadin'olona, lasa mongety lasa mpangalabadin'olona, tsy a. Fa solafatra Davida. Davida zany tsy hoe mpangalabadin'olona fa nangalabadin'olona, tsy hoe mpamono olona fa namono olona. Ary nanenina izy tamin'io ary nibebaka izy tamin'io. Ianao nge androany raha hibebaka ny beba dia sady mangatà hoe Andriamanitra aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Fa very ianao tsisy mamy ny fiainanao io raha ny fanahy masin'Andriamanitra no miara aminao zany. Mahery daholo ny olona zay. Ary ankalaza ny Pentecoste tsika amin'ny 5 juin, zao dia efa meko anao sady ny daty amin'ny 5 juin amin'ny 15 volana Jona ny Pentecoste tsika izay ezahana indray
tsy hoe zana moa zany e tsisy ezaka atao zany mpangatantsika amin'Andriamanitra nareo mba ho tonga mbola tanterantsika eto tokantranonay ndre takany tamin'ny herintaontsika taty tokantranonay tany amin'ny tokantranonay taloha moa zany a natanterantsika ny pentecoste tamin'ny herintaona me mitomby ihany nisy atsika tonga amin'ny pentecoste zao a irariana retinay mivady menakavy kely ambavaka mbola ho afaka ho tonga daholo indray nareo fa zavatra mahafinaritra anay a ijoroko avolombelona aminareo de zao ny pasika atsika iny a de somary ohatrany efa ambiance ana pentecoste le izy taty ho anareo zay tsy nanatrika taty tokantrano nisy avo nafinaritra be ny ara-panahy taty tena nisy famanginy fanahy masina ary tsy vitsy taminareo nandray fanahy masina atao anatin'ny fotoam-bavaka ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra misy ary efa anaty fiderana mbola izy rery mbola tsy te hanapaka ny mbola mivavaka torotoro fo teo ka raha ireny ny pasika de antenaina ny pentecoste fa tena afinaritra tena isy an'ilay lela mitarenafo ka de amboary sady ny programanao amin'ny 5 juin tsika ny natanteraka ny pentecoste amboary sady ny programanao afinaritra io ny tenin'Andriamanitra le asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo manao hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo andro vavolombelo koa any Jerosalema seran'ny Jodisy Samaria ary hatrany aparan'ny tany azo hery ary mila mahazo hery tsika mila hery tsika rehetrarehetra ny olan'ny olona amin'izao fotoana zao de zao manao asan'Andriamanitra fa mbola tsy feno fanahy masina efa nahery venareo ohatra olona hoe pastera anankiray na mpanompon'Andriamanitra anankiray vonon'ny dalo satria sika andeha hitory teneny amin'ny tanin'ny dalo amakilay de ny vonon'ny dalo kapain'ny dalo ny famaky inona moa ny anton'izany tsika de tsofin'Andriamanitra raha ny tena hitory raiky Jerosalema sy Jodia ary Samaria ary hatrany aparan'ny tany fa tsy afaka andeha am'izay aloha tsika raha tsy efa niraisitsika ny fanahy masina alleloia fa amin'ny alalan'ny fanahy masina lasa mahery tsika araka ny teny taminao teo hoe vovoka nasiana fofinaina mahavelona nasiana fanahy nasiana fanan'Andriamanitra efa fanan'Andriamanitra de fanahy tsara fanahy masina foana misy vovotany zany a am'izao fotoana zao misy karazany olona roa mandehandeha ndray mbola vovotany de mitory teny de tonga de nofo be fotsiny tonga de angovo be fotsiny ary le olona angovo be iny le vovotany iny le rehefa mandeha naiza naiza de tsisy ninona fiatraikany zavatra ataony satria manino mbola tsy misy fanan'Andriamanitra ao anatiny na nisy fa niala fa ny olona misy fanan'Andriamanitra ndray zetsika ataony de mahakasika foana zetsika ataony de misy tombontsoa an'Andriamanitra foana zetsika ataony de misy vokany tsara foana mba angatao aminao zany angatao zany manomboka androany Andriamanitra mba ataovy milatsaka amiko le fanahinao azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo tsy afaka ho vavolombelon'ny Kristy mihitsy sika raha tsy mbola misy fanahin'Andriamanitra anatsika ozy ny Romanina toko fahavalo andiny fasivy Romanina toko fahavalo andiny fasivy fa ianareo tsy ao anatin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo fa raha misy kosa tsy manana ny fanahy Kristy de tsy azy izy anao izy le ten'Andriamanitra ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanan'Andriamanitra no mitoetra anatinareo mitoy amin'le Galatianina ny vakin'ny anabavitsika teo alleluia vokatry ny fanahy fiadanana fitiavana mila molona manam-pitiavana hainao zany hoe manam-pitiavana na nitorianao ny teny io amin'ny olona io ary tena ampitiavana mila manam-pitiavana mila manam-pifaliana ny olona manana fanahy masina zany de tsy mba olona tezidava milongolongo lava masika be loza be fa olona manam-pifaliana
olona manam-piadanana koa fa tsy olona feno ahia. Alleloia. Anananao tsara mihitsy ny fiadanana ary ianao afaka mitory an'izany amin'ny olona. Faharipo, maharipo. Ianao zany tena mahay mitazona ny fonao io ianao na inona zavatra mitrango io na inona. Fahamoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahahonoina-po. Tsy misy lalàna manohatra an'izany. Mba hiainga ianao hanao asan'Andriamanitra. Hiainga isika hanao asan'Andriamanitra. Tsy afaky no aiza isika raha tsy efa ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra. Mangatà mihitsy ianao hoe amin'ity Pentecoste ity isika tena handray an'izany herin'ny fanahy masina zany. Amin'ny alalan'izany ny ahafahantsika mandroso. Ny Efesianina dia miteny fa ifanahy masin'Andriamanitra io mitoetra anatintsika dia mila kolokoloina io. Ny fomba fikolokoloinan'io aharitra dia tsotra ny tsy fanaovana izay mampahelo azy. Io no tena loatra ny Efesianina 4:7. Ary aza mampalahelo ny fanahina masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Voalohany indrindra ny fanahy masina dia tombo-kase. Rehefa mandray ny fanahy masina ianao dia tsy matahotra intsony ianao ilay mipetraka eto Frantsa ianao tsy matahotra intsony izy hanolany amin'ny lahady. Fa izay lany io tsy hany ny problemanao. Mety aminao foana io fiainana io rehefa ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra. Fa hanafeny fanahy masina tahaka ny ahoana ianao dia ataonao izy mampalahelo ny fanahy masina dia lasa izy mandeha. Ary izy tsy miera aminao rehefa mandeha. Ary zava-doza mampalahelo ny fanahy masina dia izao ny fahotantsika. Ny fitondran-tena tsy mety ataontsika ny zavatra rehetra izay mifanohitra amin'Andriamanitra tena antsika. Ianao zany ohatra hoe olona misy fanahy masina. Azo zao miteny anareo rehetra ireny. Ianareo rehetra izay nandray fanahy masina nareo tsika zanak'Andriamanitra eto fanahany Kristina anatintsika dia mba izay momba ny Kristy amin'izay atao hoe mampalahelo mahita hoe ianao fiangonana na hoe olona mpivavaka. Lundi de Pâques io matsy maromaro izy dia publication hitako izay. Fa ny mampalahelo dia izao hoe rehefa lundi de Pâques reto dia mihitsana amin'ny maha-kristianina ny olona. Mihitsana amin'ny maha-kristianina ny olona izy dia tsangatsangana tsika fa hanaovany sorta kely. Eto ny gitara dia atao amin'izay ilay hiran'ireny olona maniratsiran'Andriamanitra ireny ny atao. Nefa tsika inona? Kristianina itsika. Fanahany Kristy ingy ao anatintsika. Ohatra hoe fiangonana dia andeha hanao hetsika, andeha hanao fitsangatsanganana, mihitsana daholo ny maha-kristianina. Fa teneniko anao ianao ny faly ao anatin'ireny miodikodina lesy ity tanjozy ianao amin'ny gitara. Nefa ny ianao izy nefa ianao koralina, nefa ianao zanak'Andriamanitra. Mitsangana ny THB, mitsangana ny rehetrarehetra. Satria manino lundi de Pâques. Fa za miteny ianao, mitandremy ianao. Fa malahelo ny fanahy masina anatin'ireny. Ianao nge tsy voavonjy ny miodikodina lesy zany rehefa tonga tokoa. Andro anankiray mipoitra daholo no maha-izy antsika mianakavy. Andro anankiray lundi de Pâques mipoitra daholo no maha-izy antsika mianakavy. Ny fahotantsika dia mahatonga ny fanahy masina alahelo. Raha vao io malahelo anatintsika any amin'ny takotakona any tsisy mahita ianao ianao manao ny ataonao any any amin'ny tsisy mahita any tandremo fa fanahy masina ao anatinao mahita an'izay rehetra ataonao. Izy nge tsy maninona izy nga sarotany sisy mivoaka. Na vao manao izay mampalahelo azy tsika dia lasa fotsiny izy mandeha. Nefa inona ny fanahy masina iny? Tombo-kase. Voalazan'ny Efesianina teo. Aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Ny olona manana fanahy masina ao anatiny dia tsy matahotra ny zavatra ho avy. Ary ireo ilay olona ho avotana amin'ny andro fitsarana.
reo le hiakatra io anatin'ny raim-pimaso ry avako ilainao ny fanahy masina ilay tsika isanandro ny fanahy ny Andriamanitra zany zany ty ampairanao manao hoe aza ny olona tianao lasany atao mampalelo anao aza ny sanatria ny asanao very no ampiasa sainanao sy ampalelo anao fa ataovy zava-dehibe ao aminao tahotra ao anatinao ny mieritreritra zany hoe fanahy masina miala amiko fa i Saoly rehefa nialan'ny fanan'Andriamanitra to rehefa nahanytahotra ny tao ary nietsika rehetra zay nataony Saoly dia nitondra tany anazy tany amin'ny nitondra anazy tany amin'ny inona tao nitondra azy any amin'ny fahampotehana ohatrany eo ambony fotaka mandrevo Saoly ry avako malatrako arakaraky ny hitsehatra no iletehany za androany te ampairetsika rehetrarehetra tehirizo anatinao ny fanahy masina tehirizo anatinao ny fanahy masina fa io ny ahafahanao manao etsika zay tsy ho takatry ny saina io fanahy masina io a vitikizina zay fanahy masina zay soatra andranavavy Maria Charline fa marina mihitsy zany aza misy aminay reto efa vita batisana zany afa-dozy zany ravana fahaza manandrana n'izany aza manandrana zany fa tro zany hoe fanan'Andriamanitra mialo anatinao zany misy olona fantatray tratrana ohatrany nandeha teny an-tsena raha tsy diso dia misy anditanao le elo eny an-tsena reny dia voadonan'iny ny lohany rehefa voadonan'iny ny lohany dia nisy ny vodikely naratra dia nanonitra tsisy fiarovana mihitsy zavatra kely ndraindrayntsika mety misy fotoana menjera kely fotsiny misy olona menjera kely fotsiny dia tapaka ohatra ny taolan-damosiny zany hoe zavatra nitranga zany tonga dia any amin'ile tena mamotika zavatra to dia any amin'ile tsy takatry ny saina fa efa misy herin'Andriamanitra isika na voadona impiry lohantsika azy voateo voadona mafy ndray ny lohako matetika voadona mantsy izy ty ohatrany tsy mety maninona izy mbola io ihany izy io halleloia ary zany no mampatahotra za koa matahotra taka ny Davidy raha sanatria ny fanahin'Andriamanitra hiala amiko za teteny amintsika rehetrarehetra androany mangatahan'Andriamanitra ianao hoe aza manaisotra ny fanahinao amiko fa raha manaisotra ny fanahinao amiko ianao dia tsisy fiainanao atsy ny ananantsika fiainana mahafinaritra io dia mbola fanahin'Andriamanitra mitoetra anantsika mahatonga anao mandresy mahatonga anao mahomby mahatonga anao mahita fity amin'olona fanahy masin'Andriamanitra avokoa reo aza velanao malahelo izy ary indaotsika anao andiry ty manao hoe averiko le teniko teo misy olona ohatra hoe manao andeha hanao tafika masina dia nivadika ny sambo dia maty an-drano inona nefa saika ho ale any hanao tafika masina hitory tenin'Andriamanitra satria inona zavatra mety mitranga ao ambadibadika ao misy zavatra ho mampaly ny fanahy masina raha mbola eo aza ny fanahy masina sy ny fanahy masina fanan'Andriamanitra bezany ravantsika ny manao hoe asa fanompoana fangaroarotsika mimpahotany tena tsy tian'Andriamanitra misy fiangonana iranatsingy fa ao anatin'ny korala sy ao anatin'ny diakoninao miarakaraka daholo ny olona mifakafaky mifangalangalam-badin'olona nefa ina zavatra tao andeha hanao tely andeha makilay hanao asa fitoriana dia gaga vetsika raha ienjehan'ny dalo miverina avy any mitoritena mitsoka tsy tiany dalo misy anabavy zay tanavavaka taminay taloha dia vakin'Andriamanitra izy dia inona zavatra nitranga tonga izy dia nanana faniriana izy andeha hanao
evangelisation amina tanàna anankiray izay mbola tsy nisy filazantsara mihitsy jio lahy daholo ny ao anatin'izany dalo de fa nafarany olona zaza miditra ao fa vo miditra amin'ny tanàna io tonga de enjehan'ireo fa nisy kristy mpitoroteny matin'ireo mihitsy tao zao no teneniny verena zay matahotra halleloia matoky izy amin'io fa misy fanan'Andriamanitra fanamasin'Andriamanitra anatiny de niverina zay natahotra satria malaza be le mpitondra le mpiteny koa mahay be mahatonga de kapahita famariko mihitsy ny lohany vovotany isika raha tsy misy fanan'Andriamanitra tsy mahavita ninona ny vitany vovotany endriky ivelany fotsiny nofo be fotsiny fanandroso io anabavy io olona vitsikely sisa niaraka taminy taloha fotavonao be deabe de ohatra tamin'ny Gideona mihitsy de niempotra niverina no matahotra vitsikely sisa niaraka aminy ary vitsikely rano mbola natahotra izy to de niakatra teo an-tanàna fa nena amin'ny dalo misy io mbiasy toy mpitaizan-dalo fa tonga de nomboka ny toriteny izy halleloia tsisy naninona tonga de nalefaka ny fonony dalo satria maninona satria miara-ny asa tamin'ny fanahy masin'Andriamanitra ary zany nampatahotra ny Davida satria Davida isaky ny miaiky de miaraka amin'ny fanahy masin'Andriamanitra amin'ny Davida to de potika tsisy raisina tsony ny fiainany raha tsy eo ny fanahin'Andriamanitra ho tahiny tompany etsika menakavy angatao isan'andro vo mifo ianao de zao teneniny fanahy masina oka hiaraka amiko ny fanatrena oka hiaraka amiko ny fanahinao masina isan'andro mangatay ianao hoe fanahy masina aza miala amiko aza isorona fa za mila anao isan'andro hiditra amin'ny fitondranam-bavaka isika zavatra roa mety iseho na zahako ihany ny vavaka hitondram-bavaka ny mesazinareo zay tonga ao na imampionina arakaraka ny zava-mitranga no anaovantsika an'izay fa ianirana anankiray aloha isika de hiditra avy hatrany amin'ny fitondranam-bavaka tsika aorinan'izay ny vavaka entinao voalohany eto androany de zao hoe fanahy masina aza miala amiko Andriamanitra aza manaisotra ny fanahinao masina amiko fa raha tsy zany de very indrindra ataontsika ity iray ity de hiditra isika misotra na vavimarina aty anazy isika mifampinana izay isaorana azy be deabe efa lasa anjara asa saika ataony eto moa izany de isaorana azy de Jesosy manam-pahasoavana ane amaly fitianao ranavavy marina tiana de mahereza hatrany tahiny tompo ary sika tsirairay avy amrado akila atony de efa anao ny mesazinao mangatambavaka Sana dunia
ateneno isan'andro miandro ianao isan'andro miandro anao isan'andro miantso anao isan'andro ty anao tompo tokikao ery fo mandraky zay ay tompo tokikanao ery fo mandraky zay ay anao tompo tokikanao ery fo mandraky zay ay tompo tokikanao ery fo mandraky zay ay anao tompo tokikanao ery fo mandraky zay ay 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 anao mandraky zay ay anao mandraky zay ay anao mandraky zay ay anao misy fivana kely moa programmatsika androany no ny antony manokana dia zahako niaraka aminareo eto anatin'ny fitondranam-bavaka fa tsy mampionona akory dia efaso amin'ny radio aki radio ary ny fangataham-bavaka zay entinareo amin'ity androany ity fa hoentsika am-bavaka eto zany amin'ity androany ity misaotra atsika tsirairay avy fangataham-bavaka voalohany tahindry Jesosy hatrany pastera mivady ho amin'ny tokantranonareo hatrany fiadanan'i Jesosy Kristy mangataka vavaka mba mangataka vavaka mitsimbola fahasalamana tanteraka amin'ny faritry ny sofina teny daty vava faritra ORL zany mankasitraka anareo mivady foana voninahitra ho anao Andriamanitra misaotra Jesosy ivavaka avy hatrany atsika ho an'ity olona izay mbola misy tsy fahasalamana anatin'ny faritry ny sofina sy ny tenda sy ny aty vava zany hoe ny ORL faritry ny ORL ao amin'ny vatany eo tany amin'ny lohany ivavaka avy hatrany aritsika amin'izao fotoana izao Jesosy malalo hitanao aty angabavy ity izay mbola anaty tsy fahasalamana Jesosy mbola anaty tsy fahasalamana foana Jesosy malalo ianao rery mahafantatra hoe fa maninona no mbola eo amin'izay toerana izay foana izy nangatahako aminao kosa amin'ity androany ity Jesosy dia okanao mindra fo okanao tena hoe tena hijery amin'ny masonao be indra fo amin'izao fotoana izao dia angatahako no tsiditra tsy sehatra amin'ny fahasalamany tena bavy ity tena hoe anasitrana tanteraka an'izany zavatra rehetra marary anatin'ny lohany any dia ny faritry ny sofina sy ny tenda sy ny aty vava
rehetrarehetra any Jesosy tena hoe ankatahako ny rano zay nalatsaka teo ambony azo fijaliana tamin'iny pasika iny. Jesosy malalo ikorina anatin'izany faritra rehetrarehetra zay misy zavatra marary misy tsy mety zany Jesosy. Fantatry fa hainao ataony zavatra rehetra, hainao ataony zavatra rehetra. Tonga avy ianao mitondra maniraka n'ilay fanahy masonao panasitrana zany mpanomponao zany Jesosy malalo. Dia matoka Jesosy fa amin'ny alina ity dia isoko mangina tokoa izany herinao zany tena hitondra fanasitranana any anatin'izany olona izany. Amin'ny finoana ny nona efa ho tanteraka izany. Misaotra Jesosy malala. Dia volisiny Satana kosa dia faritra amin'ny ranao tsy afaka hanararoatra ao anatin'izany aretina izany. Tsy afaka navesatra sy ampitombo an'izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Fangataham-bavaka faharoa tahin Jesosy sy pasteur mivady mangatabavaka ny tenako fa efa ray volana zao mivotony tongotra ankavia no sady manahitaina be amin'ny alina dia mandringa izy rehefa mandeha. Ianaranao Jesosy nitondranay am-bavaka an'izany anabavina izany zay marary ny tongony Jesosy ary mampijasy mampahory azy andro aman'alina izany. Jesosy malalo porofoy amin'ity androany ity fa ny teninao dia manasitrana. Porofoy amin'ity androany ity fa dia en ligne ato aza Jesosy dia misery ny fanahy masonao tsy takatry ny saina fa nampanasitrana hidina ny anatin'ny tokantranon'ity olona ity. Amaky vaky anatin'ny vatany sy ny taonany sy ny taovany any ny herinao Jesosy amin'ny alalan'ny rano mahery izay tsy hitan'ny masonay. Ho tsapain'ny tananay kosa rapitso ny vokatra ny rano tsy hita maso mikorinana anatin'izany. Dia afafinay amin'ny tongony izay marary eo amin'izao fotoana izao, amin'izao ora sy fotoana izao. Amin'izao ora sy fotoana izao amin'ny anaranao Jesosy. Manatsarana an'izany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy Tompon'ny sapata mitsahatra zany. Amin'ny anaranao Jesosy. Matoky izay Jesosy fa rapitso ihany. Rapitso ariva tahaka izao zay dia arefijona vavolombelona fa ohatrany tsy nisy zany aretina izany, ohatrany tsy nisy. Satria tsaronay Jesosy ilay tongotr'olona anankiray izay efa neka nitapahana satria efa goka be an'io mamiadana nefa sitrana tanteraka izany amin'izao fotoana izao. Jesosy io mihoatra lavitra noho izany nataonao amin'ity anabavy ity amin'izany tongony marary izany. Amin'ny anaranao Jesosy misaotra sady satria nampianatra anay ianao mba hisaotra mialoha. Misaotra na dia mbola tsy nahazo aza misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Ranabavy anankiray miarahaba tompoko mangataka vavaka ho an'ny zanako sy ny fianakaviana any Madagasikara. Ny vavakantsika ho an'ny fianakavianao manontolo any Madagasikara any ho tahian'Andriamanitra ho arovana sy hoambin'Andriamanitra ny ireo fianakaviana manontolo. Misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fitantananao. Ankehitriny Jesosy malala dia entinay ambavaka eto zany fianakaviany zany anabavy izany. Izay mahatery azy tokoa Jesosy zany hoe hitondranam-bavaka ny zanany sy ny fianakaviana manontolo any Madagasikara. Efa mafy tokoa ny fiainana any Jesosy. Tena hoe ho anay aty ivelany aty dia mampitaina mandrakariva mieritreritra ny fianakaviana izay mbola tavela any hoe manahoana ny fiainana. Ao ny insécurité, ao ny fiainana mafy dia mafy, ao ny aretina sy ny sisa Jesosy malalo. Dia mba mangataka Jesosy raha izay mba mahatery an'ity mpanompo vavinao ity. Raha izay mba mahatery azy Jesosy dia mba jereo akaikiny zanany sy ny fianakaviana. Avao tena ataonao olona miavaka, ataonao fianakaviana miavaka zany. Raha izay mba irin'ny fony dia tanterao zany Jesosy fa fantatro fa hainao atao zany. Ny anaran'i Jesosy ny angatahana izany bavaka izany sy tsofanay rano izany ankonany izany. Halleluja. Amen. Tahian Jesosy pasteur mivady mangataka bavaka tena afaka tanteraka ny aretinao fa sitrana fa mbola mikohaka kely. Misaotra Jesosy satria efa nanomboka nanasitrana ny anabavy ity ianao. Jesosy efa fantatro koa fa Andriamanitra tsy mba manao sotapany ianao. Dia mangataka Jesosy malalo amin'ity androany ity
mba tena hoafahanao tanteraka ny rofo sy ny aretina rehetra, hoafahanao tanteraka ny loharanona aretina tsy ambinina tsy ananjara tsy anakery tsy anapahefana amin'ity olona ity, amin'ny anaranao Jesosy ny angatahana izany, ny anaranao Jesosy ny angatahana izany. Halleluja, amen. Eto pasteur mankataka vavaka mba handresy mandrakariva amin'izay rehetra miseho aty aminay anatin'ny firenena tena anisan'ny tena misy feno karazana sakatsakana sy teritery ny amin'ny tokony anaovana ny vaksiny zany olona izany, ary mangataka izy mba andresy mandrakariva amin'ny miseho rehetra zay miseho. Ampaharezako anao rana bavy dia zao hoe ny ijoroanao io dia tsy inona akory fa tenin'Andriamanitra, ny ankinanao io dia tsy izy akory fa Jesosy Kristy, ary za matoky sy mino fa tsy amelanao irery, tsy amelanao afabaraka izy ao anatin'izao. Ivavaka isika, Jesosy io tena tafio fanahinao masina, tafio fanahinao mahery zao anabavy izao, tafio fanahinao masina izy, tafio fanahinao mahery satria mila mijoro izy Jesosy amin'ny endrikendrika maro isan-karazany, amin'ireo lalàna maro isan-karazany zay miseho amin'izao fotoana izao. Mangatahako eto anatrehanao Jesosy io, halleluja, ampaherezo izy, toany izy amin'izay rehetra zavatra izay tokony hijorony fa tsy manana fatsianao izy. Misaotra Jesosy, halleluja, amen. Eto pasteur mivady mankasitraka anao totram-bavaka zanaka amin'ny patron efa tsara izy zao, misaotra mankasitraka pasteur mivady dia ilaina Jesosy, ary mankasitraka rahavavy za anontany isaky ny ato dia mba harovan'Andriamanitra tsisy problème ary hita fity aminy. Halleluja. Etsika mavaka izy zany mba hita fity eo anatrehan'ny patron zany ranavavitsika izany. Jesosy malaro mangataka Jesosy amin'ity androany ity, tena hoe tananao mahery ane amin'ny fomba zay tsy takatry ny sainany. Halleluja. Tena hoe omba ny tsirairay avy, ary tena hoe mba hita fity amin'ny mpampiasa zay idirany vaovao ty olona ity. Jesosy io mba ila ravinahitra natongavany amin'izany tanana izany, dia mba taio izy Jesosy, mba ho ambinina ny zavatra rehetra, mba ho ambinina ny zavatra rehetra. Taio izy Jesosy malala mba hita fity amin'ny mpampiasa azy, ary ty tena hoe ho fifaliana ho azy ny asa anatin'izany tokantrano zany. Ianaranao Jesosy ny angatahana izany vavaka izany. Misy saotra Jesosy, amen. Iny Jesosy pasteur mivady za mangataka vavaka mba azo hery sy tanjaka fa somary mavesatra foana ny lohako sy ny vatako, marary daholo, dia manana olana amin'ny akikely koa fa maratra amin'ilay tsy mahazaka atsika dia tsy mety sitrana le izy. Vavaka ho anao aritsika amin'izao fotoana izao. Jesosy hitanao zany olana mianjady amin'ity mpanomponao, mba miohery sy tanjaka izy Jesosy andresena zany aretina zany, dia mba hitsahatra ny aretina, ny ranao mahery korinao anatiny, raha tampon-dohany ny am-paladiany, amakivaky ny tova sy ny taolana sy ny nofo rehetra. Halleluja. Dia nasitrana ianao amin'ity alina ity raha tory izy rehefa avy eo, dia nasitrana ny momba azy manontolo ianao, Jesosy Kristy tomponay eo. Miohery sy tanjaka izy dia meo fahasalamana, dia afao zany mavesatra ny amin'ny lohany sy zany zavatra marary azy rehetrarehetra anatin'ny ozatra rehetrarehetra any Jesosy. Fa ny raha maherinao izay mikorina feno, halleluja, anadio, anasitrana amin'ny aretina rehetrarehetra. Voninahitra naranao ny angatahana izany vavaka izany. Da io koa ny akikeliny izay mararitra amin'izao fotoana izao Jesosy. Tena hoe ianao le balsame manasitrana ny aretina rehetra, dia amangy an'izany anabavy zany ianao, dia anasitrana an'izany tanana izany.
anaranao Jesosy. Amen. Eto pasteur Menakavy tsy vavolombelona sady angataka vavaka fa ny fianakaviako zay voan'ny tazo vahiny angatahako vavaka teto. Iny efa sitrana daholo. Efa sitrana daholo amin'izao. Halleluia. Soratsika n'Andriamanitra. Ary misaotra ny Jesosy tsika amin'izany. Manarakaraka izany dia mangataka vavaka koa azafady indrindra mamanay any Madagasikara misy zavatra mivoto anatin'ny kibony. Mety rapitry na tokapisy mandeha manao radio hijerevana hijerena ny zavatra ao. Fa izany indrindra no angatahako vavaka na mandeha manao radio azy izy dia tsy ho aretina hitondra didy aretina. Halleluia. Ivavaka avy hatranintsika ho an'ny reninao. Mba tena hotahin'Andriamanitra ka amin'ny alina ity dia hisentsika ataon'Andriamanitra sady any amin'ny toerana misy azy ihany. Dia hamangy any ny tanan'Andriamanitra velona. Halleluia. Dia hitondra fanasitranana ho azy tanteraka na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina. Dia hotahin'Andriamanitra rabola ihany koa ane ho voninahitry ny anarany rehetrarehetrany. Saotra Jesosy eo. Halleluia. Amen. Taito pasteur misaotra meloha dia mangataka amin'ny asa zay tiako ato mba iraisindry zareo sady ahazo patron tsotra sady tsy mila permis de conduire sady mbola andravaviko nangatahako vavaka teto dia zao le zazao akivony mitady tsy hipetraka makasitraka lehibe indrindra pasteur mivady. Halleluia. Mangataka vavaka manokana koa amin'ny mason'ny vadiny izay marary mba ho sitrana. Halleluia. Tsika mbavaka izany amin'izao fotoana izao. Saotra Jesosy amin'ny fafahany ty anababinay ity izay tonga eto indray manome voninahitra ny anaranao. Jesosy eo ianao zany hetaheta rehetrarehetra zany fa mba te hahazo patron izy mba te hahazo patron vaovao tsara fanahy izy mba hahita asa tsy mila permis satria mbola tsy vita ny permis ndra tsy afaka kelikely. Anaranao Jesosy nangatahana ihany koa ho an'ny ravaviny fa mitady tsy ho tafapetraka izany zaza izany. Jesosy efa nentina mbavaka io mba hisy ny zaza. Tsy zaza tafiala no angatahany aminao Jesosy fa zaza tena hoe tena hoteraka somatsara amin'ny fotoanany tokony materaka azy mba hipetraka tanteraka amin'ny anaranao Jesosy. Tena eo hotahinao kasianao ny kibo sy ny tranonjazany zany ranabavy zany dia ho kasianao zany zaza ho akibony zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Matoka Jesosy fa tsy misy avelanao latsaky zany. Halleluia. Da io ny tomobiliny mba ho vita somatsara. Da io Jesosy ny zaza ho akibony mba hipetraka. Halleluia. Mba hitafapetraka somatsara ho tonga somatsara ny fiterahany. Halleluia. Dia mangataka ihany koa Jesosy amin'ny permis de conduire mba ho vita somatsara. Mba ho azo ny somatsara amin'ny anaranao Jesosy ny angatahana izany zavatra rehetrarehetra izany. Ary amin'ny finoana ihany koa. Saotra Jesosy malala. Bavaka avy hatrany ary sika satria tapitra ny fangataham-bavaka. Zay ny fangataham-bavaka voaraiko tamin'ity androany ity dia isaorana antsika rehetrarehetra tao anatin'izany tamin'ny fanarahana ny fotoam-bavaka tsika tamin'ity androany ity. Misaotranao zay Jesosy satria tena tianay tokoa ianao. Misaotranao zay Jesosy satria tena nomba anay tokoa ianao ary nitantana anay ianao. Ary misaotranao ny ampahavitany ny fandarina teto androany ahafahany mifampahery. Jesosy eo tsara ianao. Jesosy eo lehibe ny fitiavanao. Tsy misy toanao. Halleluia. Amen.
soratsika an'Andriamanitra ny fotoana. Alleluia. Isoratsika an'Andriamanitra ny fotoana nafahantsika fampitonam-bavaka teto. Tapitra ny fitondranam-bavaka. Zay ny mesazinareo voarainay tamin'ity androany ity. Isorana amin'ny fahatokinareo amin'izany sy ny finoana zay naseho anareo satria ao am-ponareo zany hoe rehefa entinam-bavaka dia matoky fa isy ny valim-bavaka. Maherezatra ny an-trano fa tsy ny fitondranam-bavaka fa ny finoantsika no namonjy antsika hozy Jesosy. Ka zao finoana alefa anareo zao fahatokinareo misy aminareo mandeha lavitra be. Misy aminareo tsy manam-potoana koa reny ny tenin'Andriamanitra. Fa misisika ianao hitan'Andriamanitra zany Andriamanitra tsy jery fotsiny andreo olana sy ady izay mianjady aminareo tsirairay avy eo fa samy mahery samy hitain'Andriamanitra. Tapitra tokoa ny fandarantsika. Raha tsy mbola tonga amin'ny roalanitra Jesosy dia eo anetsika rapitso tahaka izao indray dia samy hitain'ny tompo ary samy mahery daholo Jesosy manankiray fahasoavana ne omba sy tantanantsika tsirairay avy mahereza. Alleluia. Amen.